ady amin'ny covid-19 automasina takin'ny RMDM ny amerenana indray ny fitiliana ao an-toerana ameana ara-pahasalamana sy fiboana mitaky fifampiresahana mialohan'ny anapahana hevitra ny SSM Pastora Raben'Orla Benjamin nodimandry noho ny covid-19 talata 17 jolay 2024 foraviravo lay tompoky lasy tompoko vavy no entinay mandroso ao tokantranonao tonga soa atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ary dia manasanao ampitiavana sy ampanajana trany zahay anaraka ny fotoanantsika hatramin'ny farany ety am-piandohana dia nitatitra amin'ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara no entintsika manokatra ity fotoana ny fampalalam-baovao ity njavandre maefa Andro Razafinarivo ary Andra Kotomalavana no mitatitra ny vaovao. Olona roa indray no fantatra avy namony ainy Androany, ny iray avy ao Antsirabe, ny iray avy eto Analamanga. Tafakara 7 zany zao ny lavanarintana ity teto Madagasikara. Nahitana tranga vaovao 720 ho amin'ny Androany. Ny 220 amin'ireo avy eto Analamanga avokoa. Ny roa avy any amin'ny faritra Tsimondrefana, 4 avy ao Analanjorofo, ray avy ao amin'ny faritra Tsinanana, ray avy ao amin'ny faritra Matsiatrambony, ray avy ao amin'ny faritra Ponglava, ny ray avy ao Iosy ary ny ray ambiny avy ao amin'ny faritra Sofia. Tafakara 727 zany zao ny totaly be an'ireo nitondra ny tsimikaretana coronavirus teto Madagasikara nanomboka ny volana Martsa teo. Raha ny 724 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana ary ny 520 amin'ireo no marary mafy na ilay antsona hoe forme grave. Ny ampy 220 kosa ireo vao marina fa sitrana ka mitotaly 920 izy ireo hatreto. Faraky nefa naranao tamin'ny lohateny-baovao teo dia misy vaovao mampalahelo. Very Olomanga indray ny firenena androany noho ny fahalasan'ny ray aman-dreny ampanahy ny Pastora Raben'Orla Benjamin izay filohan'ny fiangonana loteranina malagasy. Vaovao izay tateriny njavandre maefa eo amin'ny sarin'ny Andra Kotomalala. Misaona indray ny fiangonana loteranina malagasy. Ny sabotsy lasa teo no nindaosan'ny fahafatesana ny filohan'ny fiangonana Pastora David Rakotonirina. Androany nanambara indray ny teo anivon'ny CCO fa nodimandry noho ny covid-19 ny filohan'ny fiangonana tany aloha ny Pastora Raben'Orla Benjamin. Raha araka ny vaovao dia tao amin'ny TPL Ambobao izy no nindaosan'ny fahafatesana. Ankoatra ny mahampitarika azy teo anivon'ny fiangonana loteranina malagasy sady filohan'ny synodam-paritany dia mpanabe ihany koa tamin'ny fotoan'androny ary efa talian'ny STPL Betela Morondava. Efa senateran'i Madagasikara ihany koa i Pastora Raben'Orla Benjamin tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana. Izay eto amin'ny fianakavian'ny MBS moa dia miara-miory ary maneho ny fiara-miory amin'ny fianakavian'ny nodimandry ao anatin'izay fotoana izay. Fa hoentsika manohy ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'izao ameana ara-pahasalamana sy ny fiboana eto Madagasikara izao dia tsy mba hita ho voaresaka mihitsy ireo eo amin'ny tontolon'ny asa indrindra ny eo amin'ny sampanasa madinika. Nanao fanadihadiana mikasika azy indrindra tamin'ity androany ity ny namanay mpanao gazety Asin'Andriamalala sy Tahiriny Aina. Imbalony sezay no niatra teto Madagasikara ny ameana ara-pahasalamana. Hatram'izao tsy mbola nisy ny andraikitra andraisin'ny fanjakana amin'ny fijerena manokana ireo mpiasa na mpiasa tena izany na mpiasa amin'ny sehatra rehetra. Efa nisy hatrany ny antsoavo nataon'ny sendika maro amin'ny tokony sy ny fifampiresahana sy fifampidiniana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny solotena mpiasa saingy mbola antso anefitra izany hatreto. Ny fifampiresahana tena zava-dehibe iny zany tena fototry ny hoe fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena. Tsy maintsy ao anatin' zany hoe fifampidiniana zany. Indrindra moa zahay ao anatin'ny syndika zany dia ny fampidiniana ara-tsosialy. Izay tena vaindon-draharaha fifanarahana iraisam-pirenena 154 izay efa nekentsika tamin'ny herintaona. Eo koa ny 150 Convention internationale 150 milaza n'izany rehetrarehetra zany dia tokony roso amin'izay zany ny fitondram-panjakana sy ny mpiasa ary izany dia anatsara zavatra be da be sy ny fampitokisana zany ao anatin'izao le fampitondrana zao. Io zany tsy vitany fotsiny hoe efa mandray ny any amin'ny ministera mifampiresaka fa ny tena marina zany filoham-pirenena dia tokony mandray ny solotena maefa izay voafidin'ny mpiasa mihitsy ao anatin'izao ady sy tolona izay atao zao mba hifanampiana sy fanomezan-tanana ao anatin'ity hoe ady amin'ny valanaretina ity. Maro ny fitarainana vorain'ny sendika toy ny SSM
satria maro ireo mpiasa eny amin'ny sehatra tsy miankina no voaroaka amin'ny asany satria tsy manana fahefana andehanana fiarakaretsaka amin'izao tsy fisian'ny fiara fitateram-bahoaka izao. Dia eo ihany koa na eo anivon'ny mpiasa tsy miankina aza mbola olana be ihany koa noho ny ty le tsy fisian'ny taxi be ty zany ny fandehanana any amin'ny toeram-piasana. Zany rehetrarehetra zany dia mila jerevana fitondram-panjakana tsara mba tsy hisy le fanarota-pahefana eo anivon'ny mpiasa tsy miankina zany ka hiteraka fandroana mpiasa zany ny tsy fahatongavana any amin'ny toeram-piasana satria lavitra loatra ny toeram-piasana misy an'zareo tsy ahafahany mandeha tongotra zany tonga hatrany amin'ny toeram-piasana. Andeha kosa indray vadika any amin'ny tapany atsinanany nosiny isika momba ny fiatrehana ny ady atao amin'ny coronavirus ao Toamasina dia misy ny antsoavy izay ataon'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia ao antoerana ary nisy ny tafafohy nataony tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity mitatitra ny vaovao moa Joël Rakotomalala mpanao gazety ny MBS ao Toamasina hoentiny Germaine Menjanary sy Andry Rakotomalala. Raha ny antotanisa mivoaka isan'andro amin'ny tatitry ny CCO dia ambany ny tany fitiliana vita sy atao ao Toamasina amin'izao fotoana izao. Ity renivohitry ny faritra ity izay isan'ny jaune rouge na faritra mena ny tsy mikaretina coronavirus teo aloha. Miantso ny fitondram-panjakana arak'izany ny RMDM ao Toamasina mba amerenana indray ny fitiliana ao antoerana. Natao tsy hisy ny test taty Tamatava ahitana an'izao 0 cas zao fa zarina petraka tany Antananarivo daholo ny kamaroan'ny test rehetra any ambony dia ambony ny tandro olona voatily fa mitondra ny otrikaretina izay indrindra no mahatonga anay hiteny androany hoe aza atao tapaka ny test coronavirus aty Toamasina satria zarina mitaka ny vahoaka malagasy ianareo ary andray fepetra zay tsy araka ny tokony eritreretana azy rehefa ohatra ka alefa nareo ty daholo ny test ka azo 300 dimanjato afaka 2 andro i Toamasina fa avelao andeha satria raha nisy raha filazana tamin'ny fandraisana mpitenenana nataony tamin'ny vahoaka malagasy dia milaza hoe 50% ny alamanga no mety efa mitondra zany corona zany samy teny izahay fa ety Toamasina dia efa mihoatra ny 900 ny olona mitondra zany coronavirus zany raha araka ny resaky fanaovana ireo mpitsabo eto toerana ary mbola averina fa ny tsy fisian'ny test mahatonga an'io. Ny fitakinan'ny mangarahara dia tsy midika velively fa te hahazo seza na te hitantana vola. Io mangarahara io no anisan'ny ambetindresaka ireo mpanao politika ary takiny ny mpandraharaha ihany koa ary no mafisiny eo anivon'ny firaisamonim-pirenena zany tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny sarin'ny Andry Rakotomalala. Very tanteraka ny fifampitokisana eo ampitondra sy ny vahoaka ankehitriny. Isan'ny mampirongatra ny fiparitahan'ny coronavirus io. Na inona fepetra raisin'ny mpitondra dia tsy haino azy tsony. Ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fitantanana ny krizy no isan'ny antony. Fahitana azy amin'ny projet de loi de finances hita mazava tsara mihitsy. Hita amin'ny exposé des motifs antotsika ady amin'ny pandémie antotsika anao an'izao nefa tsy tataratra amin'ny projet de loi de finances hoe aiza misy an'le vola amin'ny pandémie dia manara-maso zany zay eto ary tsy afa-po mihitsy amin'ny projet de loi de finances io zay tsy afa-po mihitsy satria tsy fantatra mazava hoe vola makay zany no makare amin'ny pandémie. Mangarahara koa zany momba an'le hoe labo pharma momba an'le hoe laboratoire hoe pharmada avy aiza toloko le vola anaovana an'ireny ary raha miakatra ambonimbony kokoa tsika amin'ny momba ny CV organique sy netrehatra avy aiza ny vola anaovana an'ireny zavatra reny tsy mahafa-po anay société civile tsy fantatra mangarahara momba an'izy reny rehetrarehetra reny. Valana retina azo fehezina tsara ny Covid-19 ary efa maro ireo firenena manam-pirofo zany satria afaka tanteraka amin'ny krizy. Ary ny eto amintsika mba ahoana ny fahitana azy. Mova tsy diso fanantenana ny olo hoe voafehy nefa jere hoe mebetsaka. Omaly izy ny teny azy ianao nahita voafehy ka ianao ihany ny teny hoe voafehy le pandémie dia zondreny hoe omaly ny teny hoe aiza ianao mahita tany nafe mahitsy tsika toko Maurice eto akaiky tsika eto Maurice dia nafe hitatsika lavidavitra kokoa Nouvelle-Zélande mafe fa Maurice. Nanolotra vahaolana ny mpanao politika nandroso ny heviny ny mpandraharaha inona kosa ny sosikevitry ny firaisamonim-pirenena amin'ity ady iraisany ity. Fa okitsika ilaza ny zavatra tokony misy
ary tsy lazalaza zavatra mihoatra ny tokony misy fantotsika anao fanetretena amin'ny fanambarana ataotsika dia mba tsy diso fanantenana ny vahoaka fa hoe ty zany misy ohatran'izao ty misy ohatran'izao misy fahamadaditsika sy netrehtra avela le vola. Hatramin'ny androany dia mbola maro ireo vahoaka tonga manao tanteraka fitiliana eny amin'ny village voary eny Andotapenaka eny na dia teo aza ny fanambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny alahady lasa teo tonga nanao fanadihadiana teny an-toerana ny namanay mpanao gazety Tsilavo Lionel sy Mathieu Princy. Tsy nahafapo ireo vahoaka ny fanambaran'ny filoham-pirenena momba ny ady amin'ny Covid-19 tao amin'ny fahitalavim-panjakana ny alahady 12 Jolay teo ka mbola tonga izy ireo nanao ny fitiliana teny amin'ny village voary Andotapenaka. Nilaza nefa ny filoham-pirenena fa tsy ilaina intsony ny milahatra manao ny fitiliana fa rehefa tsy mahare fofona ny orona ary tsy mahare tsiro ny lela dia efa mitonga ny tsy mikaretina coronavirus ny olona iray. Ataoko amin'ny teny français raiko amin'ny teny malagasy hoe manomboka misy ny perte d'odorat na ny perte du goût zany hoe rehefa tsy mahare fofona intsony na rehefa tsy mahare tsirokanina intsony dia efa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus zay le olona. Tsy tokony hiandro intsony zany hoe andeha hanao test aloha vao andeha hanao traitement fa tokony tonga dia manao traitement. Tsy izay anefa ny zava-misy araky ny hitantsika amin'ny sary ety amin'ny village voary izay toerana natokana anaovana ny fitiliana fa mbola mitovy ny isan'andro ny filaharana. Inona ary no mety ho anton'izay? Tena nahinao zary fanambarana za mihitsy fa tsy hoe manao tsinitsinina le fanambarana fa rehefa ohatra hoe maheno olona mahita olona hoe vono eo akaikinao natao miasa aminao na fanerasiaranao dia ataoko hoe mandry kokoa ny saina zany raha ohatra hoe mandeha manao fitiliana foana zay aloha zany fijeriko ka nataoko hoe na maheno fofona zany nataoko hoe tsy misy soritra aretina tsy salama tsara ary dia mandry foana ny saina zany raha ohatra hoe manao test zay aloha ny hevitra. Ataoko ngamba fa aloha ihany manao test satria raha tsy manao test ianao tsy mahafantatra an'ilay hoe zavatra misy eo aminao zany fa aloha manatona tobim-pahasalamana ohatran'izao zany mba hahafantarana an'ilay zava-manjoany tena fa raha ohatra hoe ionona any an-trano fotsiny ianao hoe tsy mahay mifofokanina na hoe manakotsako vatana na ohatran'izay dia hoe tena tonga dia izy ndraindraiky nge hoe grippe ohatrany mahazo anao aloha manatona ohatran'izao zany dia fantatro tsaka sy andavana tsara hoe tena voan'le aretina ianao na tsy voan'le aretina ianao. Amiko aloha zany hoe amin'ny mazahako le hoe asmatika dia izay mamailo anao hoe mety ho izay marina ve le izy zany dia ilaina le manao test zany aloha mba manao test dia hita zany na tena izy marina na tsy satria le tazo koa ny indray mitovitovy amin'le izy. Fa mbola mitoy ny fanjifana solika eny amin'ireo tobi-solika mahazatra amin'izao fotoana izao. Nanatona teny anivon'ny ofisy malagasy mitantana ny vokatra ara-tsolika na ny OMH teny Behoririka androany ny mpanao gazety ny MBS nanao fanadihadiana hoe inona ny antony tsy mampietsika ny viditsolika eto amintsika. Ravirazafy Maherina sy Mathieu Princy. Ny viditsolika ny volana Jona 2024 farany ihany no mbola viditsolika eny amin'ireo tompitsolika amin'izao. Izany hoe 770 ariary ny litatry ny lasantsy, 703 ariary ny litatry ny gazoal, ary 304 ariary ny soltany. Raha ny zava-misy ankehitriny tsy mbola hisy aloha ny fihenan'ny viditsolika eny amin'ireo mpanjara. Hatramin'ny tombohan'le ty crise le sanitaire ty zany dia mihena be ny consommation satria tamin'ny volana avril zao mihena 38% ny consommation ny solika zany teto amin'ny firenena. Dia tamin'ny volana mai mihena 33%. Dia tamin'ny volana juin teo mihena teo amin'ny 18% teo satria efa somary mivahana manko raha tadidinareo efa nisy somary mivahana kely tamin'ny juin. Dia na izany na tsy izany rehefa ampitahana ny juin 2020 sy juin 2019 dia mbola nisy moins 18% zany consommation nationale amin'ny produit pétrolier. Zao indray nefa tsika miverina amina confinement maherery kokoa indray so zany fa io isy fiantraikany amin'ny fin juillet zany hita indray fiainan'le consommation raha comparena tamin'ny herintaona. Dia izay zany no mahatonga an'le hoe amin'izao fotoana izao na dia nisy ara le fidinany tamin'le période avril mai iny nanomboka teo amin'ny ray volana sy tapany teo zay nanomboka tany amin'ny fin mai tany nanomboka teo amin'ny début juin teo miverina niakatra tsy moramora indray ny vidin'olona tany. Misy fluctuation izy satria misy période misy baisse fa zao indray période à la hausse. Dia tsy andraminy ary iny paramètre lehibe ao anatin'le solika ny taux de change antsika.
satria fantatsika fa amin'izao fotoana zao ny ariara efa ny dollara efa mihoatra ny 3850 zany hoe izay koa mbola mila tandremana koa zany zay lafo an'izay satria misy impact ngeza be ao anatin'le fomba fikajianan'le viditsolika zany le taux de change. voatery etsy-andaniny manentsina ny faty antoka ateraky ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fifehezan'ny fanjakana ny viditsolika eto amintsika ireo tompotsolika raha nitrosa tokony alohan'ny fanjakana moa 10 miliara ariary izany hatramin'ny faran'ny volana jona teo raha 2 miliara ariary ny volana desambra 2020 sy 2020. Fomba fikalkulena an'le passif dia les différences entre les prix structure calculés sy les prix appliqués en même temps multiplié par les volumes vendus. Dia amin'izao fotoana zao zany les prix à la pompe somary ambony kokoa no les prix de référence calculés zany hoe se compenser zany le izy satria zany zareo zany mivarotra au-dessus les prix calculés théorique calculé dia iny zany mahatonga ny hoe misapuré tsikelikely zany le dette dia iny miovaova isam-bolana satria miarakaraky le cours internationaux amin'le anaovana an'le calcul isam-bolana dia atsika miteny zao zany ao anatin'le miapuré période miapuré atsivana fa ny volana oktobra any no heverina fa voaloha ireo trosi ireo saigny mbola vidina ihany aloha izany raha ny zava-misy ankehitriny any ihany koa vao mety hietsika ny viditsolika mety hiaina ny viditsolika tena izy ny mpanjifa na koa hiditra trosa vaovao indray ny fanjakana. Mbola vaovao mifampitohy amin'izay ihany dia nitondra ny heviny mahakasika ny viditsolika izay tsy nahitana fihetsehany sy efa hoeritaona izay ny mpanao gazetiny MBS nanatona ireny mpamily taxi ireny izay anisan'ny tena mahafantatra ny anton'izay ihany koa. Ravirazafi Mahirina sy Mathieu Prince hatrany no mitatitra ny vaovao. Tsy maintsy atao izay tsy hahafaty antoka indrindra amin'izao fotoana fihibohan'izao andro mpitondra fiara karetsaka saika ny atsasaka ny vola miditra anatin'ny iray andro anefa no atao viditsolika vitsy raha teo ny olona mandeha taxi fiara izay antsona raha misy maika toy ny fitondrana marary na fitondrana entana ihany ho an'ny ankamaroan'ny mpandeha taxi sisa amin'izao. Gamo dia hita izy fa avany amin'ny zalahy ambony ihany angeo izay tiana ataony ihany io raha fa hoe midina dia amintsika dia mijanona amin'ny afaka ninona moa tsika vahoaka fa dia iny zava-misy aloha dia iainana amin'io raha fa mba misy entina mody zany dia zay aloha no an'ny vady aman-janaka ka dia isorana ny eo ambony fa raha ny hoe versement zany zao efa fanarahana amin'ny tompony sisa dia arakaraka raha ohatra hoe mitondra course 50 000 zao dia mety ny 30 ny lasantsy na 25 dia mba amin'ny 25 zany mipetraka sady amin'iny ny alalana versement eny raha atao hoe mahita 100 000 zany androany zao ohatra zava-dehibe zay atao hoe 50 versement dia 50 zany mba sady entina mody ao an-trano no entina ivoahana maray. Mahita course zany dia arakaraka le course koa ohatra hoe mba mahita course dia ataoko lasantsy ny 10 000 dia ohatran'izay dia mipetraka ohatran'izao ihany ray dia miandro karama foana zany fa tsy afaka mandeha le mpandeha moa zany dia vitsy zany tena vitsy indray zao course roa za zao ohatra naray miandro tamin'ny 9 maraina zao no mivoaka course anankiroa zao no hitako izany tsy mividy lasantsy hoe BDB zay. Io moa lefa mivalian'ny prime ministre hoe misy ny trosa mbola ho enjehana amin'izay nefa na izany ary zay koa efa mba nitaky an'izay hoe nerehetra mba misy fiantraikana aty amin'ny le viditsolika satria efa raha malala le hoe midina be ny any amin'ny tseny iraisam-pirenena viditsolika dia mba nanantena an'izay zay. Fa na dia mbola ao anaty fiboana tanteraka aza ny eto amin'ny faritra Analamanga amin'izao fotoana izao dia misy amin'ireo komuna sasany no manararaotra izany fotoana izany ho fanaovana soa an'ny vahoaka amina fanamboarana fotodrafitrasa fanadiadiany Germaine Menjanahary rindratsary ny Manoa Randriamalala. Isan'ny sehatra adin'ny fitondram-panjakana indrindra ao anatin'ny fihiboana izao ny 80 isanjato ny vahoaka malagasy izany hoe ny tatsaha-mpamboly sy mpiompy ho an'ny komuna Alasora dia paikady napetraky ny ben'ny tanàna sy ny mpitantana ny komuna ny fanatsarana ny toadrano ao an-toerana. Izany hoe ny barrage ny Atangirika moa zany dia efa simba ny tantsaha dia ny asa fambolena rery ihany no azahoany mivoaka ao anatin'ny olana coronavirus io ary efa nisy ny fifanantonana tamin'ireo tompony lavitra maro samihafa na eo amin'nivon'ny ministera PIA amin'izany resaka fambolena zany na ihany koa ny APIPA izay miaro ny sisiny Ethiopia dia mandeha ny fifampiresahana zany satria na inona natao tsy maintsy tokony ahafenon-drano sy amatsarano mpamboly ny komuna Alasora mba ahafahana
mamokatra zany a miatrika ny aorinan'ny coronavirus zany hoe mba tsy isiany anoanana. Mitazona andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny lalana indrindra fa amin'ny fampifandraisana ny commune amin'ny commune hafa. Atao anatin'ny confinement zao zany zay dia mezaka ny manamboatra zay azo amboarina amindreo lalana atao anatin'ny commune Lasora. Amin'izao fotoan'izao moa zany dia mezaka zahay manamboatra moa zany manatsara ny lalana avy eo Dilambo makany Ambomarina, dia isy ihany koa ny fanatsarana ny lalana any Mahatsinjo sy makany Kadiny. Ny ankoatran'izay moa zany raha ohatra ka ampy ny oetimanana sy ny fotoana dia okitihana ihany koa arak'izay azo atao ny lalana Ambotromby. Volan'ny commune madidio mindran'izay ohatra ny trax zay anaovana an'le asa, dia ny commune manakarama ny chauffeur, ny commune miantoka ny gasoil. Isan'ny commune tsy mbola nazo famatsim-bola na subvention tamin'ny fanjakana mihitsy ity commune ny Alasora ity raha ny fanazavana azo. Fa manoloana ny fiakaran'ny isa sy ny taremarika mikasika an'ireo olona voan'ny coronavirus eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, dia nisy ireo fepetra entitra izay niraisy ny fikambanana mpikarakara ireo zokiolona sy ny antitra ary nanao fanadihadiana mikasika an'izay tsy lavo Lionel Sitoky Ramarola. Anisany voasokajy ao anatin'ny olona marefo ny zokiolona amin'izao ady amin'ny coronavirus eto Madagasikara izao. Nisy zany ny ny raisin'ireo fikambanana mpiany zokiolona ireo dia ny famindrana toerana ireo zokiolona ary namafisina ihany koa ny toerana ny azomana azy ireo ao anatin'izao fiboona izao mba hitandrovana ny fahasalaman'izy ireo. Araka ny fanazavana trany manodidina ny 750 ireo zokiolona karakarain'ity fikambanana misehatra amin'ny fitaizanan'ny zokiolona ity. Marina fa ireo zokiolona tsy misy pia sy tsisy fidiram-bola ny tena ifantaon'ny fikambanana mba entina anatsarana ny farim-piainan'izy ireo. Mandritra izay le volana nisy nahatongavan'ny valanaretana teto amintsika dia nanapa-kevitra izay mpiandraikitra ho afindrany ambomanam-bola zokiolona eto satria izay manana toerana anankiray any fitazaina zokiolona. Dia nafindrana zany zareo ireo nanomboka tamin'ny 22 mars vao tonga le toraka premier cas iny dia napitsony iny zany dia efa nafindrana any zareo. Ny antony mba mora ny famihezana ny fanerantserana dia mba mora ihany koa zany avy amin'izay ny isorohana le atongavan'le aretina aminay eto amin'ny zokiolona. Tsy naverana isy olona miditra intsony nanomboka tamin'ny fotoana fa tsy mpiandraikitra ihany any hatramin'izao zany. Dia sotran'Andriamanitra aloha hatreto zany fa mbola tsisy ny hoe tranga ahina fa misy an'le coronavirus ny zokiolona. Noho izay fepetra izay dia zay zavatra nataonay hatramin'izao. Tsahivana moa ny zokiolona eto amin'ny Faux de Vie dia zokiolona tsisy pia, tsisy fidiram-bola, tsisy mpikarakara. Dia raisinay amin'ny lafin'ny maha-olona rehetra fikarakarana azy, zany hoe manomboka amin'ny fampiatranoana, sakafo, fitsaboana, fanohanana raha moraly, raha sanatria koa maty ry zareo dia izahay mandevana 5 sy 900 zokiolona mipetraka atao aminay ireo any amin'ny fahasapokon'olona. Zay zany ny zavatra misy. Eo amin'ny vaovaon'ny ady amin'ny kolikoly any amin'ny faritra Alaotra Mangoriny kosa indray dia namoaka tatitra mikasika ny fisiana kolikoly any an-toerana androany ny teo anivon'ny Birao Maloetena edina amin'ny kolikoly na ny Bianco atao Ambatondrazaka tao fanadihadiany ny Irandrenarivony MBS Ambatondrazaka. Ny teo anivon'ny sapatandy ny tontolon'ny fanabeazana ary ny sehetry ny fitanterana no fantatra fa betsaka fitoroana makasika ny kolikoly raha ho an'ny taona 2024 ho an'ny ety anivon'ny faritra Alaotra Mangoro. Ho an'ny fanabeazana dia ny teo anivon'ny fampidirana ny mpanabe ho mpiasam-panjakana no tena nahitana taratra izany sy tontolon'ny kolikoly izany. Andraikitry ny daholobe ny ady amin'ny kolikoly fa tsy tokony ankinina irery amin'ny Bianco raha matoa Rampianarso Emile izay tompondraikitra voalohany ho an'ny amin'ny kolikoly atenivon'ny faritany Tomasina. Nanomboka ny taona 2024 mandra-pahatonga ny izao taona 2024 izao dia ny niembotra hatrany ny laharany Madagasikara
manoloana izay ady amin'ny kolokolo izay mitiky zany fa mila manova hapaikady ny eto Madagasikara ny andresy tokoa ity resaka kolokolo ity tsy vitanay samrery zany hoy Andriamatoa Rabinarso Emile fa dia ilaina ny fifamesan-tanana avy amin'ny tsiraray ary tokony ho fitaratra amin'izany ny olom-boafidina ny olom-boatendry indrindra ireo rehetra manana andraikitra etonivon'ny firenena. Va eo amin'ny maresaka any ivelany kosa indray dia mbola mitohy hatrany ny fihetsiketsehana ataon'ireo vahoaka ao Mali amin'izao fotoana izao na dia efa mivaly amin'ny ampahana aza ny fitakiana ataon'ireo vahoaka ao an-toerana dia nametra-pialana i Karim Keita izay olon-tsotra anisan'ny ifantohany izao savorovory any an-toerana izao. Rina Faniry Sosy Andry Rakoto Malala. Na dia teo aza ny famohan'ireo mpitarika ny fifandirana sy ny fanesorana amin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana tany Mali dia tsy mitsahatra ny fitakiana ataon'ireto mpanao fihetsiketsehana any an-toerana. Omaly alatsinainy 17 volana Jolay nanambara ny zanaka lahin'ny filoham-pirenena tany an-toerana Karim Keita iray amin'ireo olon-tsotra izay ifantohan'ny fifandirana ao amin'ny firenena fa hametra-pialana amin'ny komity miarina ny teny meram-pirenena noho ny fihetsiketsehan'ireto vahoaka ireto hatrany. Raha ny antontanisa voaray farany olona iray ny maty ary tsy latsaky ny 20 ireo naratra vokatry ity fihetsiketseham-panoherana nataon'ny vahoaka ity. Betsaka ireo haino aman-jery no sahirana sy voatsembatsembana amin'ny fanatanterahana ny asany noho izao. Maro ihany koa ireo lalana tapaka noho ity fitokonana ity. Ny datin'andro ny 14 Jolay andro fankalazana ny fetim-pirenena frantsay maro ireo fiarovana misy sy fiovana lehibe tamin'ny fomba fankalazana ity andro ity ho andro zareo frantsay androany noho ny krizy ara-pahasalamana. Mitatitra ny vaovao hatrany Irina Faniry Soa eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala. Tontosandroany tao amin'ny Place de la Concorde Paris ny lanonana fankalazana ny fetim-pirenena frantsay izay notarihan'ny filoha Emmanuel Macron. Marina moa fa tsy misy mpanatrika izy ity fa natao indrindra mba hanomezam-boninahitra ny miaramila sy ireo sivily voatery ny findra-toerana vokatry ny krizy ara-pahasalamana nisy. Firenena manolo tena sy mirahina io ny lohahevitry ny fetim-pirenena frantsay natsangana ny faha-efatra ambin'ny 10 volana Jolay 2024 na dia eo aza nialoko ny Covid-19. Nisongadina manokana ihany koa ny fandraisan'ny tafika anjara amin'ny ady atao amin'ity valanaretina ity mandritra ny lanonana. Tsy toy ny isa-taona ny rafim-pandaminana ny atrehana ny fankalazana. Maro ny fiovana hita. Isan'izany ny fiainan'ny isan'ireo miaramila manao diabe. Teo ihany koa ny tsy fisian'ny fiaramanidina sy ny andian-tafika marobe mandravaka ny matso izay avy any amin'ny Arc de Triomphe toy ny mahazatra. Noferana arak'izay azo atao ihany koa ny olana natrika izany. Tsy nisy nampiasa arotavy izy ireo saingy niezaka nananja ny elanelana takin'ny fenitra ara-pahasalamana. Ezakilan'izay kosa nefa voatahiry ny matso anabakabaka niaraka tamin'ny helikoptera mandidina 20 sy fiaramanidina 50 eo eo izay natao ampiasaina amin'ny krizy ara-pahasalamana ho an'ny famindrana ireo marary ny Covid-19 any amin'ny faritra ao Frantsa misy ny marary be indrindra. Dia izay vaovao nisongadina tany Mali sy tany Frantsa izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko nanakatona indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny MBS tamin'ity takariva ity hankasitrahana hatrany ny safidinao miaraka aminay eto na andro na alina indrindra ao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manome fotoana aminao kosa nefa ny tenako ho amin'ny rampitso mametraka ny mandrapitafa veloma tompoko.